Misaotra anao zafay ny Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, mameanay izao isan-taona mitoko bebe fahalimy izao ka mankalaza ny fahadimy amin'ny fitopolo taona izafay amin'ity taona ity. Misaotra anao zafay fa tia anay ianao ka miantso anay mandrakariva ho amin'ny fivavahana ao amin'ny fanjakanao mba ho vita fihavanana aminao ary andova ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao zafay fa manomenay an'izany tononkira mpanahy izany ianao ho lova sarobidy eo aminay. Mahafinaritra anay koa ny hira azy kanefa vao maika koa fifaliana ho anao Andriamanitra raha raisinay iainanay, ivelomanay miafatra ao anatin'izany tononkira mpanahy izany. Tompo, ampianariny zafay anisan'ny andronay, hanananay foendy ka hamantatra mandrakariva ny fiavianao fa efa akaiky ianao ry Jesosy Tompo. Itenena aminay indray ary amin'izao maraina izao, ampaherirevy zafay amin'ny alalan'ny teninao, ampianary zafay amin'ny alalan'ny teninao, ka sady anana faharetana ny amin'ny fiavianao no hamonko anao isan'andro isan'andro toy ny mbola tsy tonga raha mampiso ianao. Ka mba ho hitanao eo amin'izany fanontona izany zafay mandra-pahafatinay eny hatramin'ny fiavianao. Dia tehirizo ao aminao izao tody bebe anao zao Jesosy ary ampavokana ny teninao izay ren'ny mpanomponao rehetra tao amin'ny fanahy masy eto ka hahatonga olona maro ao amin'ny fanjakanao, hahatonga olona maro hanompo aminao. Izany mangatanay ka nitenena aminay fa miainy zafay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manovana isan-kafa izany. Amen. Ry fiangonana malala fifaliana lehibe ho ahy ny miaravantsika rehetra tratran'ny Ijorobidy fa 570 taona ny toby lehibe farimena ka afaka mankalaza amin'izany eto amin'ity toerana ity amin'izao isan-taona atrehantsika izao. Fahasoavana lehibe ho antsika rehetra tokoa izany diavana ary mino fa ho sarotra adinoina fa mba anisany nanatrika ny fahadimy amin'ny fitopolo taona ny toby lehibe farimena izaho sy ianao. Noho izany dia mampahery ianao, mampirisika ianao hiaino tsara amin'ny tenin'Andriamanitra sy hitahiny amin'izany, hiaina amin'izany isan'andro isan'andro fa heveriko fa miasa manokana eto ny Tompo amin'izao fahadimy amin'ny fitopolo taona izao amintsika tsirairay avy ary manana fikasana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ka dia tazomy tsara ny tenin'Andriamanitra rehetra izay efa nampianarinanao teto ary mbola ampianarinanao koa izao sy ampianarinanao rahampiso mba ho tafatoetra tsara ny finoanao
ary amoko an'Andriamanitra amin'ny fifalianao ary endriny mba ho hatramin'ny farany izany famponao an'Andriamanitra izy. Ny tenin'Andriamanitra izay voatendry itolonantsika riavana amin'ity maraina ity dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara-masina araka Luka 4:20 ka ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 40. Luka 4:20, ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 40. Dia toy izao ny tovaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hisikina ny andilanareo sy hirehitra ny jironareo, ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy. Ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miandona raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa hisikina ny tompony dia hampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiandenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiandenana fahatelo ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary famitaro izao, fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora hiavian'ny mpangalatra, dia ho miambina izy ka tsy namela ny tranony ho taminy. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora sy ampoizinareo. Iray masonao manamasinana ny fahamarinana fa miteninao ny fahamarinana. Amen. Fialonana malala ho aminareo hatrany ny fahasoavana mampiadana avy amin'Andriamanitra ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izany ny tenin'Andriamanitra anjarantsika izany ravana dia azo fitinina ny teny tokana mampirisika manao hoe miomana. Manahoana ny fiomanasika amin'ny fiainana amin'i Jesosy? Manahoana ny fiomanasika hiatrika ny fisaran'Andriamanitra? Manahoana ny fiomanasika miandrandra ny fahatongavan'i Jesosy ety amin'izao tontolo izao? Vonina tsara ve ianao? Miomana tsara ve ianao? Fampianarana na fiteny maromaro kokoa izay fandrehantsika mandrakariva isan'andro miteny hoe miomana ho an'ny mpianatra. Dia ohatsy izy miray aman-dreny hoe miomana mpianatra, miomana hanao fanadinana. Atsika rehetra rehefa tonga ny andro alahady na izao fotoana atrehantsika izao koa dia miomana mandeha hivavaka, miomana mandrakariva isika ary toa tsapa sahady avy amin'izany fiomanana be lehibe izany fa efa mianatra amin'ity hoe miomana ity isika. Amin'ny fifoazana moa izay rehetra betsaka hanao ny asa amin'i Jesosy, hanao ny asa amin'ny Ady dia fiomana rahateo. Tsy zava-baovao amintsika izany. Fa izao andao isika hiverina, hitodika amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ity Luka 4:20 ka hatramin'ny 40 ity, hiresaka amin'izany fiomanana izany.
Miaino azy sika teo. Tia metraka fanontaniana aminareo aho. Rehefa nandreny izany teny izany ianareo. Iza no hitanareo sy renareo miteny hoe miomany. Vavalio e? Jesosy. Io no mitenintsika hoe miomany. Anazay hoe dia miomana-koa ianareo. Fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Dia miomana koa ianareo. Fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Afatra mazava sady mivantana izany tenin' Jesosy izany. Fa izao koa tena afatra manandanja satria matahotra aho miavana. Fa na dia mitenin' izany aza Jesosy dia toa tsy miomana isika. Toa tsy lavorary ny fiomanantsika. Toa tsy tanteraka ny fiomanantsika. Ary hita soritra izany amin'ny antso ataon'i Jesosy eo amin'ny fiangonana hatrany hatrany. Ohatra fotsiny miantso olona izy hanompo azy eo amin'ny fiangonana. Hanao asan'ny pastor, hanao ny asan'ny diakona, hanao ny asan'ny mpiandry, hampianatra sekolelary mba firentsika eto moa no manoa izany fiantsoana izany. Raha izao azao no hamantatra, hampanangatanana hoe izany no manana zara-panompoana raitra ao anatin'ny fiangonana. Raha ny tokony ho izy, isika rehetra indray dia miara manangatanana. Fa tsy zay ve? Fa matahotra fa mety ny afapotsika indrindra manana izany zava-nandraikitra ao anaty zara-panompoana raikitra ao anatin'ny fiangonana izy. Ka izay no mampahavesa-danja ity antson'i Jesosy ity dia ny fiomanantsika hanompo-tena ho azy. Ny fiomanantsika amin'ny fahavononana hanompo azy satria efa taika izy. Satria hoy izy hoe ho avy ato amin'ny ora izay tsy ampoizinareo. Eritsereta tsara viavy. Fa tsy tonga ho azy eto mitovy lehibe fa nomeny ianao amin'izao fahadimy amin'ny fitopolo taona hankalazana ny asa lehibe sy izay nataon'Andriamanitra teto amin'ny fitopolo lehibe ity. Fa matoa ianao tonga eto dia tena antson'Andriamanitra hiomana ary hanolotena ho azy ho amin'izany fanompona iantsonenao izany. Jesosy eky dia mampiomana antsika ary mazava ho azy fa ny fampiomanana amin'ny fiverenana dia ny fiverenan'ny falondrona eto amin'izao tontolo izao. Efa tonga teto izy. Ary ny fahatongavany voalohany dia mitondra ny fahasoavan'Andriamanitra izay nandraisan'Andriamanitra antsika ao aminy amin'ny alalan'ny batisa tamin'ny famonjena izay natao. Fahasoavana izany. Jaon'ny apôstôly raha miteny azy dia hoy Jaona hoe fahasoavana anampy fahasoavana. Fa efa nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy ny lalàna sy ny didy izay fahasoavana tokoa mba hamitana ny fihavanana amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Kanefa tsy tanteraka izany. Fa izao tonga Jesosy ilay teny tonga nofo
ka norona tamintsika hanatanteraka amin'izany. Ka hoy zao na apôstôly nanoratra azy hoe fa fahasoavana agnamo fahasoavana. Fa izao ny fiverenan'ny fanondrona eto amin'izao tontolo izao dia ho fanatanterahana amin'izany fahasoavana izany dia ny fitsarana izao tontolo izao. Io no fiverena ka hanomanana antsika manao hoe ho avy ny zanak'olona amin'ny olana izay tsy ampoizinareo. Efa miteny an'izany Paoly apôstôly ao amin'ny Episitily voalohany izay nisoratany ao amin'ny Korintiana toko 7:1-10 ka hatramin'ny 11. Hoy izy manao hoe dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no ampiseho azy. Satria aseho amin'ny afo izany andro izany ka dia ho zava-mitoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia handray valitia izy. Raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona dia ho vakiantoka izy. Fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny avy amin'ny afo ihany izy. Mitory ny fitsaran'Andriamanitra izy izany. Izahana ny fanoloran-tenan'ny olona moa tena ny olona amin'ny fahasoavana be ka manambara fahavonona iona amin'Andriamanitra. Tokony fanimena dia 10-70 taona. Nozahan'Andriamanitra petraka ao anatin'ny 10-70 taona. Zao toby lehibe anjarantsika izao fa ino izy mbola mitoetra. Mbola sokafan'Andriamanitra eto ny lavitra ka andraisany antsika ny ampidirana antsika rehetra noho ny fahasoavana ao amin'izany fanjakana izany. Fa izao koa hanomanana antsika ho amin'ny fitsarana. Isan'andro dia zahatoetra ny asan'ny mpanofon'Andriamanitra tsirairay. Ny fanahy, ny fiaina, zahatoetra izany. Jesosy koa dia milaza amin'izany. Ao amin'ny Matteo 7:20 dia hoy izy koa tahaka ny anangonana ny tsy tahafahana sy andorana azy amin'ny afo dia toy izany koa no atao amin'ny fahatapenany izao tontolo izao. Fantatritsika ny tantara io fa namafy ny voa ny tompony tany rodoboka vary no namafy ny tao. Kanefa rehefa nitsiry ny voa dia naniry miaraka taminy koa misy tahafahana. Dia hoy ny mpiasa hoe tamin'ny tompony ny tany, tianao va ny hanongotanay ny tsy tahafahana? Tsia, azaho ongotana izy fa avy ianao hiaraka haniry ao ihany izy roa. Pasoana andreo manombotra ny vary koa. Fa amin'ny andro fijinjana dia ho avary izy ny vary. Izy any tsy farifary. Ny vary ho taomina ny tsotra fa ny tsy farifary kosa ho doka. Zao ry avy. Ianao dia toy ny voa nafafin'Andriamanitra ao amin'ny tanimboly. Ary tena vary ianao. Fa tsy sanatria tsy farifary. Fa ny devoly koa dia mba namafy ny voany ao amin'ny tanimboly. Fa izao tsy misy vary fiova tsy farifary zany. Ary tsy misy tsy farifary fiova ho vary. Na dia tsy tanteraka aza ianao ao amin'ny tanimboly roboka. Tehirizy izay nambaran'Andriamanitra taminao hitoeranao ho vary hatramin'ny farany. Fa karakaraina ianao ary amin'ny farany dia ho taomina ho an'ny fanjakana mandrakizay. Fa izay tsy farifary kosa dia fijanona ho tsy farifary mandrakizay izy.
Fa miary azy ny fitsarana. Mazava arak'izany fa hanatrika ny fitsaran'Andriamanitra isika. Eo amin'Andriamanitra isika amin'ny amin'ny farany. Manahoana ny fahavononanao. Mazava arak'izany fa tena mbola firesaka eo amin'ny fiangonana ary lalana sy azo iodifirana izany fitsaran'Andriamanitra izany ka mahatonga ny fiangonana hampianatra ny mino ao aminy ny dikany hoe ho avy Jesosy. Mba tsy ho vavim-balinana isika amin'izao fiainana izao. Raha mijery isika ny fiandohan'ity tenin'Andriamanitra izay antsara isika ity, dia mahita ny amin'ny fanohanana izay nataon'i Jesosy. Ny amin'ilay lehilahy anankiray izay namboly ary navokatra, nanambo, dia hoy izy hoe rehefa manana hafanana be voatahiry ianao ho amin'ny taona maro ka mionono miadana. Dia hoy ny feon'Andriamanitra taminy, ry adala, anioana anao katahana aminao alaina aminao ny fanahinao ka ho anina izay nambolonao. Mampierikerika izany. Tsy tompony fiainantsika izy. Ary tsy misy azo hiankiana hananasika ny fiainana mandrakizay. Fa mandalo isika eto, tena mandalo. Ka na manahoana ny famoliazantsika amin'izay ataontsika. Tsy miankina amin'izany no ananasika ny mafy mamirapiratra sy ny mandrakizay. Fa ansoin'Andriamanitra isika eo amin'ny mandrakarivo ka izao na ho velona isika hiatika ny fiavian'i Kristy na koa tsy hatakan'izany fa ho faty dia mitovy ihany ny fampiomanan'i Jesosy isika eo aminy fa mitovy amin'izay fiaviany fanondrony ety amin'izao tontolo izao. Hitsara izao tontolo izao ny fiaviany koa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy rehefa tonga ny fotoana hialantsika eto amin'ity tany ity. Ka vonona ve ianao amin'ny fiavian'i Kristy eo amin'ny fiainanao? Raha tonga Kristy androany eo aminao, afa-po ve ianao ny amin'ny fiainana izay heverinao fa anarahanao azy? Sa amin'izao fotoan'izao ve ianao mba mahatsiaro maneno satria nandany ny ankamaroan'ny fotoananao sy ny herinao tamin'ny raha samihafa izay heverinao fa miaraka amin'ny fivelomana. Raha misy fakampanahy indrindra akaiky ary manankely manarafitsika amin'Andriamanitra ka mampangatsika n'izany fahavelomana izany dia ny fitadiavana. Inona no hoaninay? Inona no sotronay? Io fitadiavana io rehefa sendra mahomby, io business io rehefa sendra mahomby dia tena hanadonona an'Andriamanitra, manalavitra antsika amin'Andriamanitra ka mampierikerika antsika ny tompo. Manahoana ny fahavononanao eo aminy. Teo amin'ny fiangonana, tantaran'ny fiangonana, dia misy mpamon'Andriamanitra tsara fanahy anankiray izay antsoina hoe François d'Assise teo amin'ny fiangonana katolika romana. Tsy haiko izay teraka taloha izy terana Angletera. Fa izao rehefa natony olona anankiray ity mpamon'Andriamanitra hoe François d'Assise ity teo hamonena
fikarakarana ny zaridaina. Dia hoy ilay olona nanontany azy, ry François, raha fantatrao fa ho avy amin'ity ora ity ny tompo amin'ny fanahinao dia inona no ataonao? Dia hoy izy tamin'izay, na zany ny asa dia nanoko ny maso tany amin'ilay lehilahy izy tanamary hoe ho vitaiko ny fambolena ny zaridaina. Dia navita namarana ny fambolena ny zaridaina tamin'ny farany izy. Ary tanteraka akapofarany koa ny fanoloran-tena ho an'i Kristy. Fantatsika maroterantsika falotena koa rehefa nanontaniana hoe raha fantatrao fa ho avy ny tompo raha ampitso, inona no ataonao? Dia ho lotena hoe hamboly paoma androany. Sady miasa. Satria zany no nametan'Andriamanitra amintsika eto amin'ity tany ity. Hikarakara azy araka ny fanentekon'olo amin'ny artikla voalohany hoe mino an'Andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany. Sady miasa, mikarakara ny tany. Kanefa tsy izany ny entina hanadinona n'izay maharitra. Dia ny fiainana mandrakizay izany. Sady miasa no mivavaka. Zany no tabiavin'Andriamanitra amintsika, amin'ny fiomanana, amin'ny fioanana aminy. Manahoana ny fiainantsika n'izany fanoloran-tena ho an'ny tompo izany. Jesosy eto dia milaza eo amin'ny andiny fadimy amin'ny telopolo manao hoe aoka hisikina ny andiranareo ary hirehitra ny fijeriny. Inona ny rehitra ny teny hoe misikina? Mety hoe mitafy tsotrana izany. Nefa koa mety mitafy ny fanandrity amin'izay toe zavatra atrehny. Tamin'ny andron'i Jesosy, ny fitafiana dia akanjo lava, mihoatra amin'ny lohalika. Ka izao, raha tsy maintsy miazakazaka na manompo ny olona anankiray amin'izany fitafiana izany, ilay androny lava hatrany lohalikely iny, fakorany feheziny mba hamailamailaka azy, mba ahafahany mietsika tsara. Fa tsy voasaka amin'izany akanjo lava izany izy. Manambara fahavonona izany iava, manambara fahamailona takahana. Zany tenin'i Jesosy zany hoe aoka hisikina ny andiranareo. Rehefa mandeha ianao miteny hoe sikina ny andiranareo, dia miomana sy mivonona fa hiady. Zany ny hevitry ny teny hoe misikina. Hiady ara-panahy, ho vonona ara-panahy, hiasa ara-panahy. Ka izany no antson'ny tompo amintsika, anana fahavononana, miasa amin'ny fanampona azy. Mba tsy ho sambana fahasiny isika ao am-piangonana. Misy firy no sambana ao am-piangonana? Misy vary, dia mbola misy koa ny fahasiny. Iza ny mpitrambanao? Reo izay tsy anino sy anino, reo izay mameno daviny fotsiny, reo izay tsy miaino ny tenin'Andriamanitra miaso azy amin'ny fanampony. Reo mpitrambanao ny sambana fahasiny. Ny tokony ataonao voalohany rehefa miaraka mitovy dia rehefa nimeny ianao. Ka ilazanao fa ka lazany zao fa 5 taona. Dia manantona ny pastora, ka manontany azy hoe pastora, inona ny fanampony azo atao eto ny fiainana? Mahery zareo, inona ny hevitry ny teny hoe hirehaka ny jironareo? Tamin'ny andron'i Jesosy dia tsy mbola nisy ny famantaran'olona sy ny herinaratra. 。        . 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 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 .
mety ho tonga tapika amin'ny fotoana amin'ny alon'be zay tsy fantatra ny mpampiakatra rehefa mivelona adain'izay nampiakarana izy. Noho izany tsy fisiany famantaran'olo zany dia tsy misy dikany zany hoe fahamarina fotoana zany. Tsy afaka miteny amin'ny mpanompono izy hoe ho avy aho amin'izao. Noho izany dia tsy maintsy miatory ny mpiambina ny tanàna miandry azy. Fa ny ataon'ny mpiambina dia mikarakara tsara ny fanidina, mikolokolo tsara ny lahinjiro mba tsy ho tapaka, ary manavao an-trano ny menaka mampirehitra amin'izany lahinjiro zany. Fa tenaka tanteraka ho an'ilay mpampiakatra rehefa mivelona avy amin'ny adeny izy, kanefa tsy misy mpanompo mikarakara azy. Na koa rehefa mivelona avy any amin'izany arena izy dia mitsakona ny rindrina ny trano ka tsy afaka miditra ao amin'ny tranony izy. Manjava amintsika amin'izany ny hevitry hoe iza ny mpanompo tsara ary iza ny mpanompo ratsy. Ny mpanompo tsara dia izay miady tsara ny tompony rehefa mivelona avy amin'ny fampakarana izy ka mahita azy tsy hotezitra na ho tafikely, ary manome voninahitra azy fa manana mpanompo tsara izy miandry azy amin'izany fiverenana izany. Manahoana ny fiandrasanao an' Jesosy fa izy dia hampiakatra. Hampiakatra ny fiangonana iary velona ka ho tonga eo amintsika tsiraray mba hamantatra mpanompo tsara ve isika ka miandry azy amin'izany. Mampandiny tena antsika hatrany izany fanoharana nataon'i Jesosy zany zany, ary nitaona antsika hirosona handalina kokoa amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, amin'ny firaketam-po aminy. Ao amin'ny filazantsarany Luka 4 dia misy an'ilay mpanompo vavin'Andriamanitra mpaninany vavy antsoina hoe Ana, izay efa 40 taona izy. Madio tsara io, Luka 4. Fa izy nanao vavy dia tsy nahavitra tamin'izany fanambadiana izany. Nanao vavy 7 taona fotsiny izy dia maty ny vavy. Ary manoka tena ho an'Andriamanitra tanteraka izy. Ka nandritra ny fahatarobana hatramin'ny fahaterana dia niavy ny fanatanterahana ny teny fikasana tao amin'ny telopolo izy. Tsy niala tao. Fa niandry amin'izany. Ary rehefa tonga ny fotoana nahaterahan'i Jesosy ka nentin'ny ray aman-dreny Jesosy tao amin'ny telopolo, ny Ana ilery miaraka tamin'ny Simeona tamin'any no nahafantatra fa Jesosy ilay nandrosana. Iana ilery no nahafantatra amin'izany. Antsoin'Andriamanitra isika hamataka tsara ny amin'ny fiverenan'i Jesosy sy ny fiaviany ka ho vonona amin'izany. Inona moa no hafatra amin'izany? Antsoin'Andriamanitra ve isika ka hijanona 420 ora amin'ny 420 eo amin'ny fiangonana mandritry ny taona maro. Inona fa ianareo rehetra dia miaraka mamaly amin'ny Kristia. Atao ahoana ny hijanona eto mitovy lehibe fahalimena mandritry ny 20 taona? Tsy izany no hafatra. Fa izao, ianao koa dia afaka miandry tompo tapaka niany. Fa bidio, fa inona no ansoiny fanahy masina ny tenanao? Tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ny tenanao. Ka ao anatinareo ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia nitaona antsika fivavaka. Hanana ny fiainam-bavaka, haharika amin'izany fivavahana izany andro aman'andro. Ka namiasa isika, nanatory isika ny fanahin'Andriamanitra
dia mampasiaro antsika mandrakariva ka mitaona antsika ho eo amin'Andriamanitra. Ny mivavaka sy mively an'Andriamanitra andro aman'andro. Zany no tadiavin'Andriamanitra amintsika, ary zany no antsoina hoe fiainam-pifoazana. Raha misy fampianarana anankiray zay tokony ho sarona amin'izao fadimy amby fitopolo taona ny tompo dia rehefa ren'izao, dia zanaky fahalemena ny zanak'Andriamanitra, miandry an'Andriamanitra ambany. Impiry isika ny tokony hivavaka isan'andro hoe dadatora-potsana? Impiry? Hatramin'ny foazanao maraina zao ka hatramin'izao impiry ianao mivavaka. Mangasika ny andro. Zany ny fitarainana hoe manahoana zay ny any tanàna. Rehefa hivava zao dia mbola hifanosika amin'ny fiara etsy lasy ny lava sy ny sisa sy ny sisa. Mbola be zao mitrosa tsy maintsy efa mba ho valinao ihany ave Jesosy. Zavatra maro samihafa no iainantsika tsirairay mba ho sitrana ihany ave, mba ho afaka baka ihany ave izy ilay tsy maina maro tany fanadinana sy ny sisa sy ny sisa. Antsoin'ny tompo isika hivavaka aminy sy anapahataperana mba tsy ho tampamitsika ny fiavina. Tsy mampiomana ny tompo. Na izy ary nanesy tena rehefa nanontaniana, rovina aminahy Jesosy no ampodian'Andriamanitra amin'ny fanjakana. Hoy ny mpianana. Dia hoy Jesosy hoe, na ny zanak'olona aza tsy mahafantatra an'izany, fa aminay ihany no mahafantatra azy. Ho avy tampoka izy. Alaim-provista, tsy manomana, fa tampoka no ampilana. Tsy misy fotoana izay afantarana azy ny fiadiny ny aloha, aza sodrokana. Fa ndraindray misy manao hoe, afaka amin'ny 2030 dia ho tonga ny tompo. Resika foana zany, fa mbola tsy tonga izy. Ny mahateretsika ry havana dia tsy hoe rovina ny tompo no ho tonga, fa izao kosa efa vonona be zany rehefa miverina ny tompo. Ny amin'izay tokony tsy maintsy fantarisika dia izao, hiverina toy ny mpangalatra amin'ny alina ny tompo noho izany miambelona tsara. Satria na dia tsy fantatsika azy ny avin'ny mpangalatra amintsika dia afaka hovonina kosa isika hifamehitrany. Ary satria tapika hatrany ny fahatongavan'ny mpangalatra, isika zay vonina kosa dia manana fotoana tsy tara, fa fotoana vonina zao dia zao hifanehitra amin'izany mpangalatra izany. Ary zany no misoratsika hoe fifoazana. Fa tsy zay, mifoa vonina mandrakariva eo amin'ny tompo. Raha tsy fantatra ary ny fotoana izay hiverenana, inona ny fiomanana tokony ataontsika zanaky ny fifoazana. Hanangona eto amin'ity tany fangalovana ity ve, sa hivarotra izay rehetra anana tahaka ny nataon'ny fiangonana voalohany. Namidy ny fananany ka ny fampizarana. Nataony tokoa izany satria tsy mbola nahazo fampianarana izy. Ny hafarana dia lasa fiangonana miantrana indray. Fantatsika izany ny tamparin'ny fiangonana voalohany. Mazava ho azy fa tsy eto na avy amin'izao tontolo izao no afaka mamary ny fanontaniana, fa ny fanahy masina ireny ihany. Ny fanontaniana zay tsy maintsy ampitantsika eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy avana dia izao, inona ny antony tsy mahatonga antsika hifampitaloatra amin'Andriamanitra. Mandreka azy ihany fa vetivety dia manadina azy. Inona ny manaka antsika tsy azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra. Inona ny manosika antsika hamoty hatrany. Zany ny fanontaniana izay tokony ho valiny ny zanak'Andriamanitra eo am-piandrasana ny fiavin'ny tompo. Ny mariky ny fahavonona dia ny fanekena handraisana vaozana hatrany.
Paoly apôstôly dia mampirisika antsika amin'ny Romana to faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa ka manao hoe ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miovana amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Miovana amin'ny fanavaozana ny saina. Manahoana moa izany? Ampianarin'ny Paoly any ao amin'ny Filipiana toko fahaefatra ny andininy fahavalo. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy farany raharaha na inona maro, na inona manan-kaja, na inona mahisy, na inona mahadio, na inona mahatehotia, na inona tsara nazo, raha misy atsara-panahy, ary raha misy dia hevery izany. Zany no tokony ataon'ny zanaky ny fikoavana. Mieritreritra ny tsara, misy fahatsara-panahy. Ny zanaky ny fikoavana dia tokony hanana an'izay lafiny ho amin'ny fahatsara amin'izay, lompana amin'izany aman-tarivo. Pozitivista ny zanaky ny fikoavana. Ny saina pozitiv dia mitovy amin'ny manam-pinoana. Ny tsara, mieritreritra ny tsara, izay hanatsarana tsara. Zany no fiainan'ny zanaky ny fikoavana. Petera apôstôly koa dia mampianatra ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo ho amin'izany sikiny ny sainareo dia magnonona tena ka ampianao tsara ny fahasoavana izay entina ho anareo amin'ny isy amin'i Jesosy Kristy. Ny zanaky ny fikoavana dia manapony tsara mandrakarivo eo amin'ny fiainana satria ny fiverenan'i Jesosy ilay tsara no mampianatra azy amin'izany fieritreretana tsara izany. Raha misy mampapoly ny zanaky ny fikoavana dia ny fisisian'ny ratsy ao amin'ny fieritreretanao fa azo ambamanarina amin'ny zanaky ny fikoavana. Ny tsara, zany mandrakariva heverina, ny fisainana tsara, ny fieritreretana tsara, ny fifandraisana tsara, zany no toe-tsain'ny zanak'Andriamanitra. Ny famemonana, ny fanahintsika, ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra no miazona antsika amin'ny fahavononana. Ary tsy izany ve no atao hoe miady amin'ny devoly. Hoy pastora Kotomalaza, filombon'anatry ny Spana, nametraka fampianarana ho amin'ny zanaky ny fikoavana. Ny fikoavana dia miady amin'ny devoly. Mifampitolona le zany. Mifangaro. Kanefa tsy ny zanaky ny fikoavana no lavon'ny devoly, fa ny zanaky ny fikoavana no mandava azy. Nomena teny manankely no zanaky ny fikoavana. Amin'ny anaran'i Jesosy manankelaka amin'ny zareo. Mahirezy. Amin'izany iama, fa izany koa manabeaza ny fiangonana antsika. Ny fanabeazana antsika eo am-piandrasana ny fiadin'i Jesosy dia ny fanabeazana antsika ho amin'izany fahatsarana zany mandrakariva. Indray nasika manondrana azy izay mpamokon'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy amin'ny olona izay ino azy hoe eo amin'ny toeran'ny Mosesy no toeran'ny fanoran-dalàna sy ny fariseo. Ka atao izay lazay fa aza manaraka ny manana toerana izay mpamokon'Andriamanitra na sampisampina azy. Na lazainareo fa jiolaza zakay. Lutera moa dia mampianatra amin'izany. Rehefa miresaka ny fanasan'ny tompo dia hoy Lutera hoe na dia ny jiolaza no manolotra ny fanasan'ny tompo dia tena mandrany Jesosy aza mijery aminay. Fa Jesosy jery. Aza tafitohina aminay fa Jesosy jery. Aza miady aminay fa Jesosy jery. Mahirezy. Fa voantso n'Andriamanitra isika hitondra an'izany fahatsarana izany hatrany. Hatreto
ny fahavonona amin'ny fiantrasanan'i Jesosy dia azo tinina amin'ny hoe hitan'ny tompo isika miandry azy amin'ny fiainam-bavaka sy ny fiderana azy eo amin'ny fiangonana. Izany toy izay nataony any manevezy mitoetra eo amin'ny fiangonana. Ny hoe vonona miandry azy dia hitan'ny tompo isika miandry amin'ny ota ao anaty ary miazona amin'ny fanantenana ny fiverenana. Manevezy miazona amin'izany fahamasinana izany. Ary ny fahatelo dia ho hitan'ny tompo isika fa miasa fa manome hanina ny mpamono. Tsy ao anatin'ny teny-tsoka izay anjarantsika androany fa izao mamperiperitra koa fa tsy nantsony Jesosy isika hanao fivavahana ho an'ny tenantsika fotsiny azontsika famonjena fa hijery ka hanompo. Ilay tompo manompo ny mpanompony dia fantatsika fa voninahitra lehibe izany. Jesosy dia nanompo ny mpianatra ka nanasa tongotra ny mpianatra izy. Atao sary eto koa izany ho fanehoana ny fitiavana marina izay iarahantsika aminy fa vao antso isika hanompo eo amin'ny fiangonana fa tsy ho tompoina. Fototeny-pisaorana amin'ny alalan'ny fanompona no aseho antsika amin'ny tompo noho izay rehetra efa nataony tamintsika. Ny fanahy masina no mandrehitra izany tsy tapaka ao am-potsika mandram-piverina eto amin'izao tontolo izao. Sady nanao famonjena ao antsika Jesosy no manomana antsika rehetra hatramin'ikoa ionany homeny antsika ihany koa izay rehetra angatahintsika aminy hiverina tampoka toy ny mpangalatra izy amin'izany rehetra rehetrany. Ny fotoana izay iomanina amin'izany fionana amin'ny Jesosy izany dia izao fa tsy angatahin'andro ho ao afara, ny mijery, ny miandry, ny mialohan'ny fiverenan'ny tompo. Izany no famerenan'ny fantatra izay tokony ao antsika tsirairay avy amin'izany fiverenana izany ka anehoana fa vonona isika. Ary rehefa tonga izy ka mahitatsika miandry, mahitatsika vonona dia handray antsika tokoa ho ao amin'ny fanjakany mandrakizay ka ilaza amintsika hoe ry mpanontitsana sady mazotoky satria namantatra no sady miazona ary nanompo ianao dia midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen. Ho voninahitra ny fahasoavan'Andriamanitra ireny. Amen. Mivavaka isika. Sotranao zany Andriamanitra rainay eo fa ampatsiahinao ao anatin'izao fahadimy ny fitopolo taona izao fa efa akaiky ianao. Ny zany dia tokony ho vonona izay rehetra ary andiny tena tsara ary hanohy ny fiomananay miazona izay rehefa nampiomananao anay. Hanompo anao eo amin'ny fiangonana ka ho hitanao amin'izany fanompona izany ary ho vonona foana aminao ka handao izay rehetra nananay noho ny fiantsoanao. Mba tsy ho fitsarananay ny teny izay norenesinay izao sy izay renesinay eto amin'ity toby lehibenao teny fa hitondra fanavaozana. Hodinay amin'ny fifaliana amin'ny fiangonana misy amin'ny tsirairay avy ka hanavaozanay ny famolatenanay. Ho amin'izay rehetra efa manompo dia hampaharitra azy ianao ka tsy anontany ny fotoana izay iverenanao fa hametra-panontaniana amin'ny teny mandrakariva hoe efa vonona ve aho eo amin'ny teny. Ho amin'izay rehetra mbola tsy manana fanompona kosa eo amin'ny fiangonana dia handroso izy amin'izay fanompona iantsoanao azy ary hitoetra amin'izany fanompona izany izy fa sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony rehefa tonga izy fa manompo azy fa ny tompo mampiditra azy ao amin'ny fifaliana mandrakizay. Dia mananteny zakay ny tompo fa ny fanavaozan'ny fanahy masina no anatanteraka amin'izany amin'ny fiainana tsirairay avy ary ho voninahitra ny fandrosoan'ny fiangonana sy ny fanjakanao mandram-piverinao etỳ amin'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.